izay namoizan'Andriamanitra ny eny zanany fitoerana anankiray izay zay vao mahare tsara tsika izy zany hoe andao hifantoka amin'ny le toerana anankiray izay tondran'Andriamanitra ilay zanany ho atolotra tahaka ny zanak'ondry anankiray tsisy kilena kanefa kosa dia tsy maintsy mitondra an'izay fahotako sy ny fahotana izay totan'ireo olona rehetra ny ivelan'ireo mampivany fiainana mandrakizay vavatsika aloha voalohany indrindra resapidy avy amin'ny Jesosy Kristy fotoana anankiray indray androany fotoana anankiray izay tsarovany kristiana rehetra maro ety ambonin'ny tany le akta faratako indrindra nataonao Jesosy le tsy takatry ny sain'olombelona tsy hain'olon-tsotra takarina satria œuvren'Andriamanitra volonté an'Andriamanitra tsy hain'ny olona hoe fa manifina ny Andriamanitra tsy maintsy nandatra dra tsy maintsy tonga nofo tsy fantatry ny olona zany Jesosy fa zahay ankehitriny nampahafantarinao tamin'ny alalan'ny fanahinao masina fa tsy maintsy maty ianao tsy maintsy mijaly ianao mba andovanay fiainana be da be andovanay le fiainana mandrakizay tsisy mendrika mivelona tsisy mendrika niditra ny lanitra na dia ndray azy ny olona fa no zanakao no nirany dia lasa tafiditra izay Jesosy androany zay dia hifantoka manokana amin'izany toerana anankiray izany le nividiananao anay le nanafotanao anay amin'ny anarana ery Jesosy amen mazotoerantsika izavatra anankiray tena ampiova amin'ny fomba fijeritsika ny pasika manomboka androany raisinao to anjeko andray noty mahasatsika moa andray noty koa fa Jesosy tsy maintsy maty azerery Jesosy tsy maintsy maty tena zay na tiatsika na tsy tiatsika tanareo na tonga ny petera lehibe hoe sanatria aminao zany sentiment be le izy tsy tiany Jesosy mihitsika andeha amin'ny sentiment ohatr'izany le vavina mafantavany dia ozy izy dia nitomany dia ina todiany Jesosy fa mahatsara mihitsy dia aza zany tomanina ozy izy aza izany tomanina ozy izy firenenao mitomania misy fotoana zany tsika mijery an'Andriamanitra sy mampiasa loatra ny sentimentsika dia mahatonga atsika ivelan'ny programan'Andriamanitra ivelan'ny volonté divine zavatra tsy maintsy elazay zavatra zay raha totsika ka tsy tiatsika irate zavatra tsika ao amin'Andriamanitra velona amen avetika tsy maintsy maty Jesosy aderena io Jesosy hoe tsy maintsy maty hoe ianao ny sakrifisy rehetra zay hitatsika tao amin'ny Ancien Testament dia tadidio tsara fa matoa ny renové isaky ny isa-taona dia tsy ampy le izy ary tsisy dika nandray nataony ohatra raisiko zao sakrifisy nataony Solomona rehefa mijery any amin'ny chronique ianao tena amina dizaine de milliers amina centaine de milliers samo fa tsy nampiova ny ninina mihitsy ary tsy nampiova kory toerony Salomona le izy raha tsy noho Davida tsy tafavoaka Salomona amen ka mila raitsika loatra ny sakrifisy rehetra dia tsy mahavita manavitra ny zanak'olombelona ny lalàny na dia avy amin'Andriamanitra aza dia tsy navita namonjy ny olombelona Jesosy ihany navita namonjy ny olombelona ny sakrifisin'io Jesosy io le teny tonga nofo io le Andriamanitra miara-miaina amitsika ary aty anatitsika ankehitriny io no anotokana mamonjy ozy izy Petera zay ao ny aktakatatra anarana ray ozy izy mamonjy ety ambony tany
ahoana ozy izy nyanginany vavanay fa zay aloha izy izy akasitraka olombelona sa akasitraka an'Andriamanitra tsy navita ny sakany intsony rehefa seho sady seho rehefa teneny hoe tsy mahazo mitokany zany anarany zany intsony rehefa maty izy fa navela fotsiny nikapohana dia navela satria fantatry zareo fa tsy voasakana mandrakizay izy mipaka dia efa tenentsika foana rehefa nizarontsika ny zanakitsika tsy fetin'ny lapin ary tsy fetin'ny chocolat matetika ny olona rehefa mody zao ohatra hoe amin'ny tarata zao mireprendre miasa dia manontany tany amparika ve nareo nanao chasse aux œufs dia eo no tsy maintsy mamaly tsara tena tekinao tamin'izay sao tsy mamaly tandreo sao tsy mahay mamaly hoe satria eo moa dia efa hitan'i Jesosy amin'izay valabla le tenin'i Jesosy hoe enao izy izy raha mihena trano za koa izy izy mba meno zany eo masony anjely sy eo masony ray ka izy tianao ianao ve raha ohatra ka miteny tsara ny andro tamin'ny paka sy le dide paka dia ahoana nanao barbecue ve nareo dia anao zany tsy maintsy mijoro miandrandra ny tenin'Andriamanitra miandrandra ny hafatra tsy tonga dia hitanareo opportunité zany tena kaikinao opportunité afaka hitorinao ny fahamarinana zany tena amiko raisiko foana ny questionnement ohatran'ireny mba ahafahako mito satria misy foana ny olona raha tonga dia andeha torinao dia je veux pas fa rehefa misy iziko dia fanontaniana zay qu'est-ce que qu'est-ce que t'as fait qu'est-ce que t'as fait pendant le week-end de Pâques le week-end pascal dia hainao tsara mamaly azy tena tekinao haiko mamaly azy hainao am'izay mamaly azy tonga dia eo am'izay dia asisika eo mafantatra hoe inona mipaka mety tsy nova trany amin'ny exodose kosa aloha anao satria mety azay fofofo eo anao tonga dia alefaso aingan'i Jesosy aloha alefaso aingan'i Jesosy azonao inona ny antony ivavahana eo zao dia asesinao izy ampino fanahy masina ianao aza mienatra aza miandry évangéliste mitory zay vao afaka mitory fa na enao tsotra ary dia dira mitémoigner ao tsika zarotsika mihitsiny tsy omena cadeau sotr'izany amin'ny andro fety kristiana sy hoe commémoration ny natongavan'i Jesosy nahafatesan'i Jesosy nitsanganany tany maty nidinany fanahy masina zany hoe ny krismasy ny paka sy ny pentecôte mba ny eglizy ny zanakitsika tsy saina hoe azo cadeau azo chocolat azo sapin de Noël feno kilalao inona ny antony mba tsy ho voafafa le tena antom-pisiny le commémoration zany le daty satria amin'ny sarobidy ho an'ny kristiana le izy tena hoe kaikinao fa tsy ho an'ny kristiana reny nefa fa ho an'ny olombelona rehetra satria Jean 3:16 dia mazava fa maty Jesosy ho an'ny olona rehetra mipaka ihany koa dia herin'Andriamanitra amin'ny Pasika herin'Andriamanitra amin'ny Pasika anavotana atsika ny fanandevozana herin'Andriamanitra amin'ny Pasika anavotana atsika ny fanandevozana ny Pasika dia mihoatra lavitra noho ny repas familial ary ny repas familial izay niinvité ny Jesosy atsika ary mahafinaritra be ho ataontsika rehefa mifarana fotoana dia ny Sainte Seine ny Sainte Seine ny repas familial faratapony io ny repas familial repas royal mihitsiny io satria nofo mihitsy na teriny ary ny rano mihitsy ny nalatsana nofoko ny tena fihinana izy ary ny rako ny tena fisotro rehefa mihinana sy misotro anao dia tadidio fa tahaka ny présent eo amin'ny table royal eo anatin'ny repas familial satria mite hoe rehefa andro fety ohatran'izao dia aza makany amin'ny famille bien sûr fa tsy inony important tadidio ihany koa manomboka androany fa mipaka tena grand tournant en histoire de l'humanité après mipaka tena nisy grand tournant tena lany aiky satana satria
ozy izy jesosy tout est accompli tena ataovy anatinareo zay tout est accompli tsisy ny teny an'izany ny profety rehetrarehetra teo anoloana tsisy ny teny an'izany na ry abrahama na ry isaka na ry jakoba fa jesosy navita ny teny tout est accompli tonga dia miparasaka mihitsy ny satana sy ny enfer tadidio tsara fa tamin'ny jesosy nanomboka ny kasitanana dasany hoe kely nareo tamin'ny mission ny nandritra ny 3 ans et demi impiry niezaka namono any jesosy ny fariseo sadiseo mitady fika foana inculpe anazy mitady fika foana amono azy fa zao mba vao mafaly tsy mahita hevitra mihitsy tsy mahita lalana mihitsy nisy fotoana izy tamin'izy ao amin'ny Lucas 4:18 amin'ny Lucas 4:16 à 19 dia verset 21 ny teny mihitsy hoe Lucas 4 ozy izy androany zany ny tanteraka inona ny zavatra nataony zareo lasiny tamin'ny vozon'akanjony jesosy voaka ny sinagoga amin'izay ianao fa tsy mahazo mitory atontsony nanomboka tamin'izay jesosy tsy nahazo mitory tana sinagoga atsony satria lasa gênant ho an'ny reo religieux dia noentiny zareo teny amin'ny ravan teny amin'ny antsana mba ho atsika ozy izy fa hoana nataony jesosy nanavatsava ozy izy tonga teny amin'ny ravan izy fa veo izy nanavatsava dia considéraina te dia miparitaka amin'ny folona tsy indray tsy indroa fa plus de 3 noatran'izany impirina eto mitoraham-bato fa milatsika fotsiny mivaky tadidio tsara fa tamin'le otoraham-bato iny le vehivavy zareo koa mikendriny jesosy koa satria voasoratra anaty boky mihitsiny fa raha ohatra izy ka manaiky otorahana dia efa fantatsika raha tsy manaiky otorahana dia hoe contre ny lalàna mosesy ao zany tsika zany hoe inculpe foana fa les paroles de sagesse mivoaka teny ambavan'i jesosy navita nanavitra an'le vehivavy nanavitra an'le vehivavy dia mpitsangatsanga ohatran'izay koa ny anaovany ianao manana telefony izy anavotana anao ninina hevitra satana tsarovy ao anatin'ny fonao fa misy teny efa latsaka teny anao efa voateny ka zay teny zay ataovy ao anatinao mihitsiny grand tournant amin'ny fiainan'ny olombelona mipasika teo vao valable fa tena resy satana ihany koa satria le raha tsy maintsy latsaka tena hoe ny rahan jesosy tsy maintsy latsaka izy tsy maintsy maty zany teny amte petera diso be mihitsy nandeha tamin'ny sentiment hoe sanatria anao zany nofaty zany tsy mahazo makantsika inona ny tenen'i jesosy anivoaka anao satana ikany satana fahavalo anivoaka anao satana ozy izy menatra be petera hoe zany hoe nanao fitiavana azy jereo ndray masony eo akaikinao jereo tsara izy ndraindray ny sentiment hoe tsy profitiavana analyse eo tsara mihitsy ndraindray ny sentiment tsy profitiavana fa tena misy fotoana le izy tena contre foana alors contre ny volonté divine foana matetika ny sentiment rehefa jerenao le sentiment ny sensanao reo mbola tsy maîtriser ny saint esprit ny esprit anao dia tadidio fa mbola satana foana maîtriser an'io taloha zay mahatonga ny olona ohatrany hoe manana compassion izy amina zavatra anankiray ohatra fa tsy fa mijery an'le ety ivelany izy le ivelan'le fizika fa le ao anaty tsy hitany akory le fanavotana an'le olona ao anaty ahoana ny tena narako n'ity olona ity ato anaty ato ohatra zao ohatra hoe misy olona tena fampijalin'ny atokana sigara ohatra dia ho an'ny olona ny compassion dia hoe tsy mahazo tapahana tapoka fa alao izy ampidirina manao cure kely ianao ohatra ny fitiavana be le izy mandany vola izy mandany moyen rehetrarehetra izy fa tsy fitiavana le izy fa tena fitiavana mametra tanana marary ianao dia ho sitran'izay mandroka te vola ianao ny délivrance mbola mahery lavitra noho n'lezay fietsika zay dia matetika rehefa mondo rehefa jerevantsika dia miasa be ao anatin'ny sentiment zany no mahatonga an'ireny ONG velabe reny sentiment daholo ny ambadiky reny nefa ny ambadiky reny misy fitsetsefana foana ary ny karazana film isan-karazany hoe ny ankabeazan'ireny ONG reny dia espion sy mpangalatra n'le arerak'ibony tany le andefasany tena marina le izy rehefa diniana satria
ahoana moa ny ahafantarany armée amérikana ohatra ho avy any Madagasikara hoe miaraka mivarotra sy ny galona dia tonga dia mahay ny olona fa alefa n'le izy UNICEF, OMS dia malefaka ny olona dia avy eo amin'izay izy mitondra planty endémique hoeto mivoaka mamapôdy mitondra biby izy dia gaga eny hoe lémurien ty ndray mbola betsaka no lémurien Madagasikara ny sokatra any Madagasikara mbola visy no sokatra va Madagasikara ty any Madagasikara tsisy coton tulaire tsao fa raha hividy anao dia amin'ny bon coin aty tanao ahoana ny atafavoaka an'ireny zavatra izay amin'ny alalan'ireny zavatra ireny ONG sy ny karazany ireny tsy resaka an'izany moa tsy fa resaka momba ny Jesosy tsika va tena kaikinao Jesosy ifatohany Jesosy any dia fantaro tsara fa efa trano mbola kely izy dia efa fantana ny ampisiny fa rehefa tonga no fa ty ambony tany izy dia manomboka ny comptable bourg fa tsy maintsy hivoaka any ambava fa tout est accompli le famonjenanao efa tapapon'Andriamanitra foana fa nasema le fitiavana tamin'ny nidinan Jesosy dia ty ambony tany mipaka dia passage na alliance anankiray izay antsointsika hoe ancien izay soratany sy nataony tamin'ny alalan'ny Abrahama sy Isaka sy Jacob fanavaozany tamin'ny alalan'ny zanany amen nao tsika izay ny antsoina hoe mipaka mipaka dia fandresen'i Jesosy officiel any Satana tsisy naresy fahafatesana zany talohan'i Jesosy tena hoe kaikinao après ny Jesosy enao zao dia efa anisan'ny fandresena hoe hitako Satana raraka eo amin'ny fiainanao hoe tena afaka milazan'izany tsika ankehitriny hitako Satana raraka eo amin'ny fiainanao hitako ny herin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao fa tsy ohatran'izany izy taloha satria taloha izy taloha izy misy zavatra be da be misy rituel be da be izay tsy maintsy narana maka ty miriny efa niteny izay hoe ny ran'ireo biby izay hoentin'le sacrificateur rehefa hoentinao anatin'ny tempoly dia rehefa mivoaka avy any amin'izay rehefa accepten'Andriamanitra zany le sang dia madio aloha le sacrificateur mivoaka amin'izay izy dia mamafy an'iny amin'ny ponina izy dia pototinany eo izy Exode 12 nareo mamaky azy dia voasarona tena kaikinao voasarona le voasarona zany voasarona eo mason'Andriamanitra fotsiny famondrapo ny tamin'ny ancienne l'alliance fa grâce ho antsika aty amin'ny nouveau testamentaire tsika zany afaka miteny mihitsy voafafa ny eloko tsy blasphème raha nisy fahaso zany zao miteny narehan'izany tsika miteny zany voafafa ny dia ohatrany tamin'nisy narehan'i Jesosy miteny mitsangana voafafa ny eloko dia mitsangana moa izy dia beton mifandrinao ohatrany fahitany Jesosy ohatran'izay mihitsy fahitany antsika zao fa satria Jesosy zanak'Andriamanitra izy le aneo imole dia fantany tsara mihitsy hoe zasy anao teny akaikinao zako teny akaikinao zako afaka mamelany eloko ny hafa jereo ny zany izy zany tombony zany nouveau testamentaire zany hoy izy Jesosy zay eloky ny hafa ozy izy voavinanao hoy izy zay fafanareo ny eloka ty ambony tany dia voafafa ny an-danitra mba ohatry ny ahoana zany ny puissance rehefa milan-keloka ao anatinao sy amin'ny lalanao hoe jereo zany puissance zany zavatra tena tsika zavatra tena misy zavatra be da be zay teniko anareo tena toronao any fiainany zanak'olombelona mihitsy nahafatesan'i Jesosy sy nitsanganana fa tsy maintsy nitsangana koa izy tsy maintsy maty izy fa tsy maintsy nitsangana raha maty fotsiny izy foutu fa maty izy dia nitsangana izy dia nitsangana iny nao miaraka teny il est vivant zay il est vivant zay tena enjana be ty andro androany ty eran-tany ho an'ny vrai chrétien tena manampitsofina mihitsy zao Satana any amin'ny enfer any tezitra mafy mihitsy izy zao satria tadidiny tsara mihitsy le izy le nataon'Andriamanitra itoany nakarapokapoko Jesosy ny telopolo amin'ny zato Israel sy roa izy tandatapitry amany tsy haiko isany hoe ny zanako apartirany androany tsy azonao tsony zay mily ny anarana zay asiko ny fanahy masina mahazo manjaka aminao
Tekaikinao misaotranao a Jesosy. Le izy misy mipaka ro voatra ka raha isika amin'izay fotsiny hoe andao hitomany mifona ako sy mifosa fa ao anatin'ny tsy fahalalana moa ny olona ohatrany hoe zareo ery tempolo ery apita ery dia ny atao mandritra ny jeudi vendredi samedi dia mitomany fotsiny non tena tsy any amin'ny essence an'le fitomanina intsony zay ny essence an'le tenen'i Jesosy hoe azazany itomaninareo. Jesosy zany efa fantany le victoire Jesosy efa fantany. Zay le SMS fanalefantsika tamin'ny Satana mahafantatra pitsopitso ny zavatra mety mitranga amin'ny fiainantsika fa no avy tsy fantany, tsy hainy zany, tsy hainy zany, tsy fantany zany. Teo kaikanao za tsy atahotra no avy tsony. Tena aza matahotra zany, sao dia fantatry Satana, tsy fantatry Satana zany no avinao. Iny efa fampianarana nataontsika momba ny fiteny amin'ny teny tsy fantatry. Ny Daniel voasakana fa fiteny amin'ny teny tsy fantatry. Corinthiens 14 inona voalaza ao tonga dia firaisanao amin'Andriamanitra ligne direct. Tena kaikanao ligne direct. Mihoatra lavitra noho Jérémia 33. Mbola mihoatra lavitra noho hoe adosoa dia hovaliako anao le fitenenana amin'ny teny tsy fantatry. Ho anareo zay efa nahazo an'izany fanomezam-pahasoavana zany tena rehefa misy ligne direct mba hitreto ianao manana ligne direct amin'ny président de la république faly ery atao hoe inonao mafy ery le téléphone hoe vo atsoko ty sa ty datany ambady ty tonga dia voaray mihoatra lavitra nohozany le izy mety ndraindray tsy fantatrao fa ataovy le izy rehefa posen'ny fanahy masina anao Romains 8:26 braisinao Romains 8:26 misy sopira inexprimable atosika ny fanahy masina amin'ny fanahinao alefasy izy na iza naiza toerana misy anao fa mi-intercéder anao. Alléluia. Ka zao tadio tsara fantatry Jesosy satria mbola kely fa izy le anio fantany fa izy le mpamonjy fantany na ny anarany ary moa dia efa milaza zany tena kaikinao efa fantany ary sy ny ena le izy. Ny anarany zany rehefa napetraka teo amin'ny andro mihitsy le izy ny tena marina hoe izy dia mpamonjy efa fantany le izy. Efa fantany le izy. I Abraham no Ancien Testamentaire dia izy Paul zay hoe image ny zavatra ho avy. Image ny zavatra ho avy fa image ny fahatongavan'i Jesosy. I Abraham zay nanolotra sans hésiter un seul fils zay niandrasany tao anatiny tena patiemment mihitsy. Donc hoe patiemment mihitsy fa tsy impatiemment fa tena patiemment mihitsy izy niandry nandritra ny 25 ans any Isaka tena rehefa antena Andriamanitra atoroly any zanakao. Fa tamin'ny alalan'izay sacrifice zay nanaovan'Andriamanitra alliance éternelle tamin'ny Abraham. Dia nefa i Abraham dia tahaka n'Andriamanitra nanolotra n'ilay zanany natokana ihany koa fa le alliance entre lui-même ihany fa tamin'ny alalan'ny le vatany zay tonga lofo tety ambony tany antsoina hoe Jesosy ny anarany. Ao tsika suivez bien tena manara-tsara mihitsy fa tena misy zavatra miova amin'ny fiainantsika. Raisinao ty zavatra anankiray ty ny fahafatesana zay tsy maintsy andehanany Jesosy dia spécial. Fahafatesana tsy itovizany amin'ny olona rehetra ty ambony tany naterahany ny fahafatesana ny elany ety ny iverenany ety spécial daholo tsisy mitovy mihitsy. Naterahany dia tolotoriana tamin'ny fanahy masina izy fa tsy maintsy nakanofo tamin'ny Marie izy bien sûr. Ny fahafatesana dia tsy maintsy ny baby ny aretina mibaby ny sosi mibaby ny faratsiny mibaby malédiction rehetra izy tena kaikanao ianao sa tsy mibaby tsy natao hibaby en'izany intsony tsika dikan'izay reo vao misy laina amin'ireo zavatra eo zany na malédiction misy maninany aminao hoe misy malédiction aminao dia tonga dia raisy fepetra efa tapaka le izy. Ao tsika beta be mihitsy ny tombony azo ny olona né de nouveau zany nouvelle naissance zany tena zavatra tena ataoko hoe mihoatra lavitra no le vehivavy niteraka dia mitondra voaka dia avy eo nanarina nandritra quelques heures eny quelques heures ny sasana quelques minutes ny sasana fa ny sasana quelques heures rehefa teraka le izy tonga dia fady adiny daholo le douleur. Ohatran'izany koa nahatongavanao tetỳ ambony tany amen. Ohatran'izany ihany koa naterahanao vaovao amen tao amin'ny Kristy. Fantany tsara mihitsy fa ny fahafatesana
Et c'est la mort de Dieu, la mort d'un roi. C'est la mort du Messie. Efa voateny zany tamin'ny profesia zay tanomboana tambavan'ilay Jesosy, ilay tomponao. Noto manaraka ny sakrifisy dia tadidiko tsara fa tsy maintsy misy ny antsoina hoe sacrificateur manolotra azy. Zay no nahatonga ny Saoly ihany koa vohilika satria izy tsy mitenenina mihitsy hoe sacrificateur. Eo anatrihan'Andriamanitra zany zay manao sakrifisy tsy maintsy sacrificateur ao tsika. Jesosy no souverain sacrificateur anao, ary souverain éternel. Rehefa mamakina arao amin'ny Hébreu 2, Hébreu 4, raisinao fotsiny Hébreu 2, Hébreu 2, 17 à 18. Hébreu 2, 17 à 18. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Izy zany le souverain sacrificateur. Tsy misy sacrificateur hafa intsony afaka mijory zany tao aorian'i Jesosy maty dia nitsangana hoe za sacrificateur an'Andriamanitra. Tsy misy temakaikinao aza mintsony zany tsony. Le sacrificateur atsika efa any an-danitra. Efa any an-danitra. Tsy mila an'izany intsony Andriamanitra. Hébreu 4 ihany koa 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurant ferme dans la foi que nous professons aussi. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Il a été tenté aussi, comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. T'as dit ça, un sacrificateur, c'est à l'Ancien Testamentaire. Anisan'izany zao Iaron avy nanoto, tena kaikinao oui. Nanoto, karaha nanoto Iaron naty Andriamanitra mihitsy ary mifidy azy hoe sacrificateur teny zavatra nataon'Andriamanitra dia zao ireo sacrificateur reo dia tsy maintsy manao expiation ny fautiny aloha sy ny pécheny. Dia zay izy vao mandroso mitondra ny pécheny rehetrarehetra. Tonga dia mimanasady nareo any amin'ny Lévitique 16. Tonga dia raisinao le izy. Any amin'ny Lévitique 16 nareo tonga dia efa raisinao tsara. Ny sacrifice zay takian'Andriamanitra dia sans défaut, sans tâche. Lévitique 16. Zany hoe le sans défaut, sans tâche dia tsy nokasianota mihitsy ny tena marina. Jesosy tsy maintsy maty mba azonao fiainana mandrakizay. Ny tena dikany hoe Pâques amin'ny teny hébreu dia Passover, Passeoutre. Misy passage tsy maintsy andehanana. Ka Jesosy nanokatra ny passage io ary passage io efa ouverte amin'ny olona zay mino anarana. Amen. Ao tsika. Rehefa mamakivaky zany zay mahatonga Jesosy miteny fa tsisy mankany amin'ny ray tsy amin'ny lalana. Satria izy le lalana, izy le fiainana, izy le famarinana. Tsy maintsy mipasser à travers anazy ianao. Zareo tsara hoe tamin'ny loza folo tamin'ny loza folo nandritry ny loza 5 tsy mety tafavoaka mihitsy fa ny loza fahafolo aloha le fivian'ny loza fahafolo zay inona le loza fahafolo tenena kaikinao fahafatesana. Loza fahafolo nasain'Andriamanitra nanao zavatra ny taranak'Israely. Mipetrana sy ny Exode 12 zay raisinao misy rituel be tabe am'izay makany eo hainao sans tâche, sans défaut, tsisy klema zany, tsisy pelipetina. Dia vononareo mitsangana ny hinanana azy, misikina, hoanina, misy zavatra betabetaka iny tena kaikinao ianao tsy navita raha takinan'izany. Non tena sérieux izy ohatra tsika tamin'ny nianatra ny école de guérison zao hoe ny zavatra nitakina tamin'ny olona mba azona guérison ianjana be fa ny atsika ametra tanana marary izy diositrany dikan'izay na mbola tsy nandray an' Jesosy ary le olona afaka sitrana fa tamin'ny andron'ny Ancien Testament
tena misy zavatra tsy maintsy etapy natao le izy ao tsika ny fiainan'i jesosy ray manontolo dia efa programmen'andriamanitra ary tamin'ny ancien testament raisinao tenyko ty valabina amin'ny zavatra rehetra mihitsy ny tena ny ancien testament dia tahaka ny eskisy a ny zavatra ho ataon'andriamanitra tahaka ny architecte anankiray na styliste anankiray manao eskisy izy hoe zao ny zavatra ho ataoko fa nouveau testament ino tsara nouveau testament fanatanterahany an'le programme ary tsy misy tsony après zay no mahatonga ny izy hoe nouveau testamentaire dia ozy izy jesosy hoe tout est accompli aty amin'ny ancien testament mbola eskisy mbola kisaritsary mbola tsisy mahita le trano fa ny nouveau efa hita le trano fampanantenana amin'izany hoe tempoly zany zao taty amin'ny nouveau ancien testament dia zavatra hitantsika hoe ny velany ny ao anatiny misy pavy misy an'izany hoe hôtel de rein zany misy hôtel de parfum zany misy an'izany fa zao le tempoly izy ianao le izy tena kainao ianao le izy efa vita le izy hoe tena tokony efa vita le izy tsisy tempoly hafa-tsony zany amboarin'andriamanitra efa vita le izy ny zanany zay mandray an' jesosy tompongo tena manokana mazava amintsika le izy eskisy ny tempoly an'i Jérusalem eskisy ny anaran'ireny ny eskisy ny anaran'ireny ho an'ny architecte mahafantatra tsara an'izany terme zany eskisy ny anaran'ireny tempoly Jérusalem ianao aza mitomany mihitsy raha tsy nahita ny tempoly temple taoréan'ny Jérusalem jereva ianao fitaratra ianao fena le tena tanjon'andriamanitra namboarina tamin'izay tsy vao mamafaly kosa le zany jereva izy le ancien testament zany dia tsy maintsy misy mba hanatsarany le izy ary hanatanterana ny programme fa tsy maintsy maty jesosy teo kaikony tsy maintsy maty tsy possible mihitsy raha tsy maty jesosy dia nitsangana izy mba hatonga anao takany ianao ny tena sambatra ianao mahafantatra an'andriamanitra io ianao zay miray amin'ny fanahy masina isan'andro en communion direct amin'ny fanahy masina io mateninareo ana tena tombo grave ohatra mihitsy tena sérieux ianao ny atahorany satana mafy ianao ny atahorany ténèbre tsisy tokony atahoranao inona mihitsy tena sérieux zany tsy fiamboany zany fa fahafantarana ny toerana zay nametrahan'andriamanitra zay mahatonga sarpiavy un Corinthiens 6 verset 19 à 20 tsy fantatrareo hoe misy fotoana mifanahy masina tena kidy mihitsy angaha tena tsy fantatrareo hoe vidina tamin'ny vidiny lafina rany jesosy dia misy fotoana ianao nefa mbola stressé ahoana ihany fiaina krapitsy hoaiza krapitsy ahoana zao ahoana tsy mila zay tena sonamaritra fa manindry ianao mbola mijery an'le souci foana kity raha tsy maty jesosy tany amin'ny enfer tsika si c'est sûr ary mérité enfer daholo ny olona rehetra satria taranaka adama daholo fa zay teraka ny nofo ihany fa zay teraka ny fanahy fanahy am'izay aoka ianao iaina araka ny fanahy aoka ianao mandeha araka ny fanahy anareo mipaka tena tsy oizitsika teo tsy fotoana mihinany jesosy zao mipaka fotoan'iny ho an'ireo olona zay mbola tsy any jesosy fanararotana zany hitondrana ireo olo ireo eo ambany ny azo fitrakiany jesosy amin'ny alalany vavaka mipaka za to tamin'ny tao anatin'ny finoana katolika dia rehefa tonga ny sabotsy zany zay dia manomboka le sarivonga iny dia nazava tao anankotany inona l'essence inona zany l'essence dia nefa tsy mampiovana ako mihitsy le izy efa haiko daholy tena navita nanomboka tamin'ny T5 mba nanao an'ireny tanareo servira reny nataoko daholo zany midirako hatrany amin'ny chorale nataoko daholo izy fa tsy mety nahazo fiany mihitsy azy tsy mety hitako mihitsy le hoe finoana tsy mety azoko mihitsy zany tena sens zany le hoe finoana azafady dia
rehefa mifoa dia zao zavatra nampianarana fananasiny tsy eo amin'ny lakroa io zao zao hoe tena vainina mihitsy zany nanoroko le azo fijaliana kely mety ao anao le izy mety ataonanao le dia fafana kely dia tsy haiko asiana kely miana kely dia manoroka an'iny eo dia mitomanomano kely eo le olona dia rehefa le izy eo tsisy efeny amin'le olona koa dika matoa le izy tsisy efeny dia tsisy dikany zany ao le izy tsy mampiova le olona izy dika zany tsisy dikany fa raha nrandrana-piova le izy tena miteny anareo ary ohatra ka nahita olana io miforsa fa nazaha tena koa any a tsy hitako koa ohatra ny plus adany natao an'izany hoe premier communion confirmation solennelle etc ohatra ny voamay ohatra ny voamay any naditra zany ohatra ny endro kokoa tamin'ny tsy nanao an'le izy a fa plus izy natao fa plus any naditra ao tsika dia kosa zany misy zatra tsy normal zany ohatra ny tsy hitako mihitsy le hoe dafo ohatra ny rehefa lahy dia nandresy nito botsika dia rehefa ao anatin'le fiangonana ohatra ny tsy leko le sansany hoe mandresy mivoaka avy eo le olona dia tsisy madiana be zay zany aiza le sansany hoe mandresy tsy hita mihitsy le mandresy fa rehefa tena vaovao ianao sy hitanao le essence hitanao le essence mahita zavatra tsy fahitan'ny olona ianao satria ao anatiny amin'izay anao zay anao rehefa ao anatin'le esprit amin'Andriamanitra amin'izay anao Barabasy raha tianareo fantatra zafady Barabasy raha tianareo fantatra midikany hoe Barabasy dia fils du père da be rehefa mifantatra zany raha tsika rehefa nanao recherche Barabasy rehefa miprésenteny Jesosy dia alohan'ny olona nanafaka an'le olona antsoina hoe Barabasy le fils du père nefa le izy prophétique tena prophétique be le izy satria tsika zanak'Andriamanitra ihany io fa rehefa ao amin'ny Luka 3 izy zay rehefa mijery ny généalogie an' Jesosy tsika dia Adama mbola voatorona ihany hoe zanak'Andriamanitra ka zay taranaka mivoaka tamin'ny Adama dia zanak'Andriamanitra fa zanak'Andriamanitra very dia ahoana izy Jesosy mantseny le zanak'Adama maty izy dia izy maty dia velona dia very izy dia hita indray dia ohatran'izay ianao mofetytsika zany zanany ihany fa tsika zay racheté tsika miverina amin'ny lokontsika verina ao an-dakotsika verina ao an-tranotsika verina ao an-trano ny raitsika aleloa ka mipaka tena azafady mipaka zany tena zavatra sarobidy be mihitsy amin'Andriamanitra ary tokony sarobidy aminao izy ianao zany le Barabasy koa fiainanao taloha ianao le nafahany ozy Jesosy hoe alova hoentiko le izy alofa hoentiko le izy alofa hoentiko le izy fa alao izy afahany tadrio tsara fa izy Barabasy nafahany iny e anisany nandatsahan Jesosy ny rany akio ao zany a ao tsika raisinao Andriamanitra dia nandefa ny zanany a mba hanavotany zanaka bebe be kokoa namafy zanaka izy mba hijinja zanaka ataontsika terme agriculteur le izy agriculture to namafy zanaka ray izy mba hijinja zanaka satria zao namafy zanaka ray i Abrahama mba hijinjana taranaka be ahoana izy karaha namafy Jesosy Andriamanitra mila zanaka be izy Jesosy nakapilasitsika izy le tonga péché izy le lasa tonga homme pécheur izy le lasa tonga lavin'ny olona rehetra mba hatonga anao voaray ao anaty ka ninona malédiction ninona maladie ninona fahafatesana faratako ny herin'ny Satana iritsika avy eo ila nataotsika omaly le azame io tena tovy amin'ny folo ray manontolo mihitsy le izy le fanafana satria aucun homme ne peut les porter tsisy olona fitondro zany tena tiako anao fa oeto ty amiko le malédiction satria le izy samaso pas comme ça fa le malédiction rehefa mipetraka amin'ny olona anankiray tena mipetraka mandrakizay fa le bénédiction rehefa mipetraka mandrakizay koa zay tahina ao Andriamanitra dia tahina mandrakizay ka le malédiction navady ny fitahina ao amin'ny fiainanao aleloia ianao zany mila mahafantatra an'izany zoanao zany ianao fa mila misitraka an'izany ianao
hatrany mihitsy hatrany miterodolo zay zany hoe hatrany indrindra mihitsy ao tsika jesosy reriahina vitan'le izy raha izao am'zay ny Lévitique 16 21-22 Lévitique 16 21-22 c'est retsika vetivety issu pour l'Ancien Testament tsika et où dit il posera ses deux mains sur la tête du bouc et confessera sur lui toutes les désobéissances, tous les péchés et toutes les fautes des Israélites. Ainsi, il les fera passer sur la tête du bouc, puis il le fera chasser au désert par un homme désigné pour cela. Le bouc comportera sur lui tous leurs péchés dans une contrée désert, quand l'homme le chassera au désert. Et alors, on faut dire, il faut louer au sacrificateur. Tondra'le ran'le biby izy ho azy sy ho an'le peuple israélite izy zany sy olo tena fotsiny miditra atao am'le tempoly izy fa tsy maintsy mitondra raha izy fa raha zany izy maty ihany keo satria izy pécheur ihany keo contre pécheur ihany keo izy zay le dédicateur tsy maintsy miexpie péché izy fa mitondra le hafa ihany keo izy de zao ozy izy Andriamanitra Matteo Mosesy le boka zay ametrahanao tanany io izy izy mitondra an'le péché zay izy teo Lévitique 16 21-22 rehefa nametra tanana am'le boka zany iarony de misy transfert atao ao kaikinao enao koa mila transféré am'izay zany hoe ohatrany câble USB reny amin'ny finoana zany ny transférenao ny faharatsiana rehetra makany am' Jesosy de rohitandolo izy tsy atsafo mihitsy izy videny mihitsy ianao videny malina ianao de zay le hoe asiko fo vaovao anatinao asiko fana vaovao anatinao tsy hitatsony efa lasa ny zavatra taloha indry tonga vaovao ao tsika de zay mametra tananao fotsiny ahoana il posera ses deux mains sur la tête du bouc de me confesser une désobéissance, me confesser un péché à l'Israélite, d'aveu croire dans le désert. Il a Jesus, il a passion de Jesus. Ce que c'est, natumbo tamni, Jesus daholo, io zao, tsy hoana izany, natotony tao Jesus daholo. Tao voan'ny Jérusalem ve Jesosy nyfatsia tsy tany ivelany nihoanana tany ivelany Jesosy mba ho sanctifier le toerana ohatra mihitsy le tribu an Israélita lasa tonga sanctifier rehefa napetraka tamin'le boky le izy de nihoanana le boky maty tany anana tany Yasa zay aloha le zany hoe any amin'ny asa zay natolotra ho any asa zay izy zany le sacrifice tamin'izany amin'izany tena kaikinao hoe zay le Ancien Testament Jesosy nefa ny am'izao Jesosy le sacrifice sady souverain sacrificateur atsika am'izao ankehitriny zao en tant que sacrificateur izy de izy mitondra an'le rano de en tant que sacrifice izy ny rany ihany ny ao anatin'le olona reo ny fahatsaran'Andriamanitra satria tsisy afaka tonga eo anaty an'Andriamanitra ray mihitsy raha tsy Jesosy izy ihany zany ny fahatsaran'i Jesosy zany ny fitiavany zany rehefa mandray ny Lévitique 16 sika 32-34 Lévitique 16 32-34 eo ambany kely eo le rite d'expiation sera accompli par le prêtre qui aura reçu l'onction et l'office sacerdotal à la place de son père. Il revêtira les vêtements sacrés en lin, il accomplira le rite d'expiation pour le sanctuaire sacré, pour la tente de la rencontre et pour l'autel. Il fera aussi le rite d'expiation pour les prêtres et pour tout le peuple rassemblé. 34, c'est pour vous une ordonnance en vigueur à perpétuité une fois par an. Même quelqu'un il demande ça. Il faut accomplir le rite d'expiation pour toutes les fautes des Israélites avant fit tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Zay zavatra nataon'Andriamanitra. Zay zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy.
nataony bonne fois pour toutes avy reny une bonne fois pour toutes une bonne fois pour toutes vita n'andriamanitra le izy vita n'andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy le izy tsisy bokoka tsony zany ametrahatana iny efa tsy fahakombenanareo taloha zay misy an'izany mitondra biby mitondra ana dia manao sakrifisy dia misy an'izay fametrahantana an'izay boka taditra mivavavava keo dia atsona masina masina etsetra fa tsy porte vaina le izy dia voly no ambadiky le izy raha misy mahafantatra ny olona zany hoe tombavatra fa ianao fa mahafantatra tokony ataonao amen zaranao no midélivre an'le izy ka Jesosy tsy manao an'izay sakane tsika zany zao raha micommémoré nahafatesany Jesosy sy nitsanganany tsy sacrifice tsony nataontsika fa commémoration aty anatintsika aty le izy mifanahintsika le izy mba hitonga l'izy valable foana miteny zao taty lance teo tam'le soyez continuellement na constamment rempli du Saint-Esprit tanao le filatsahan'ny fanimasina zany milatsaky indray mandeha fa continuel le izy nefa ny dia voly Alléluia. Tsy maintsy maka Kristy teneny tsy maintsy maka Kristy alohan'ny tohizatsika zao tika hitsangana dia ilan'ity le ilany anarantsika io maty ny fahavitany zavatra rehetra valable le izy valable avanao le izy ankehitriny nanareo ankizy suivez bien Tu as dit tout est accompli et c'est valable encore aujourd'hui. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est éloigné, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. À son tour dernier souffle, le ciel s'est retourné, le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres, une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour par peine a pu être vaincu. Le roi ressuscité a remporté la victoire à jamais.
fa tsy rahanay zany tsy faly izy satria lasa mahery noho izy zay tsy faly izy satria lasa mahafaka mandroaka azy zay ary tsy maintsy manaky izy alléluia chantons alléluia chantons alléluia Dieu a triomphé chantons alléluia chantons alléluia chantons alléluia Dieu a triomphé chantons alléluia chantons alléluia chantons alléluia l'agneau a triomphé tu as triomphé Seigneur toi seul est l'agneau hein toi seul est le sacrifice ultime Jésus-Christ qui est mort oh la Seigneur Dieu a triomphé chantons alléluia alléluia chantons alléluia oh chantons alléluia l'agneau a triomphé les glorifiés à jamais il est élevé à jamais ressuscité il est vivant Jésus est vivant il est vivant à jamais il est glorifié à jamais il est élevé à jamais ressuscité il est vivant il est vivant oh merci Seigneur Jésus merci merci pour ton sacrifice merci merci pour ton corps meurtri flagellé oh Sopra Gesù amen amen ma superati oh Gesù sotranoty totady ty fa raha tsy maty Jesosy raisinao raha tsy maty Jesosy tsy nidina amin'ny fanahy maso zany tsy maintsy mandeha ozy izy mba ho avy le consolateur alléluia tsy maintsy maty Jesosy raha zany tsisy olona tera-baovao zany raha zany tsika dia mijanona tamin'ny manofo atsika azy olona maty eo anatin'ny nofo dia very any amin'ny fahafatesana zay olona velona ao amin'ny fanahy kosa io le velona mandrakizay raisinao ty zavatra ty ampafantaron'ny hafa dia kristianina mety mbola tsy mahafantatra fa ny fandraisana ny fiainana mandrakizay no midika fa velona mandrakizay anao ary nofo tsy mahavita mandray ny fiainana mandrakizay fa ny fanahy ny afaka mandray an'izay fiainana mandrakizay zay alleluia jereo hoe zany fahasambaranao jereo hoe zany fahasambaranao ny zavatra vitan'i Jesosy rozy fotoana mahery lasa zay mandraky ty androany lasa valavina ho an'ny olona zay mbola hoentinao ampanjakan'Andriamanitra dia izy ny transformation anao tao anatinao tao efa hipiranao miezaka miady hiala tao anatin'izany hiala tao anatin'ny faratsiny teo kaikinao hipiranao miezaka miady efa tsy tafara satria ary lanofo ny nanaovanao azy fa lasa possible izy ankehitriny no le famy lasa possible izy no famy ny guérison tsisy raisana raha tsy voakapo Jesosy tena kaikinao raha tsy voakapo Jesosy tsy okory ny délivrance aty amin'ny Nouveau Testament fanampianantsika foana avant tamin'ny Ancien Testament dia lalàna ataovy zao dia mipetraka aminareo zao alliance zao fa za ny Jéhovah Rapha Exode 15:26 fa dia Nouveau Testamentaire amin'ny anarany tena kaikinao amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy tsisy aretina afaka mijanona zany amin'ny anaran'i Jesosy satria mivadiky ny aretina misy fanamaloto dia michasse démon koa tsika amin'ny anaran'i Jesosy tsisy mandroaka dia voulons nom de Jéhovah zany
C'est mon père, Jéhovah. C'est votre père. Fa mandroaka dia voly lohanao dia Jéhovah ianao. Fantatro dia voly fa tsy miasa intsony zany. Raha reo amin'ny tomobile misy an'ilay assurance kely maitsomaitso iny. Reo vao tsy misy an'iny tomobile dia sakana polisy ianao, ary reo vao passé iny daty iny. Dia tonga dia mijanona ianao tsy mahazo mihetsika intsony. Ka reo vao ancienne alliance no entinao anatrehan'ny Satana. Tsy valava, tena kaikinao tsy valava. Na maholo telopolo zato ary ianao atolotra ao an' Jéhovah. Tsy raisin'ny Jéhovah tsony izy satria izy efa nanisy raisiko ty mahafinaritra hoe efa nisy offre tsara kokoa. Nisy offre tsara kokoa. Raha anjana koa izy raha ty raha handray an'iny Andriamanitra dia lasa faible zany raha anjana. Ianao ka tia noho izany. Lasa tiany ianao noho ny zana. Fa ianao tsy tia noho ny zanany zany. Ny salut, tsy salut zany. Raha tsy Jesosy maty dia nitsanga. Zany vie éternelle zany, revirevo miady ohatrany naza zany. Ankehitriny dia afaka mitombo. Jusqu'à 500 ans ny olona. Efa téléphonareo tamin'ny boky scientifique anankiray. Désormais aussi izy afaka on peut vivre jusqu'à 500 ans. Nefa ny olona miteny izy tsy fantany koa fa izy pas plus de 70 ans. Tsy prouveront-elles fa ianao vie éternelle tena kaikinao courage. Courage tsara mihitsy miasa. Amen. Courage tsara mihitsy. Zany fruit de l'esprit zany. Ny anarany hoe fruit de l'esprit. Tsy maintsy en esprit ianao zay vao misy fruit. Satria ny fruit de la chair iny efa hitantsika Galates 15 eo no verset 16. Ka ianao zany na manao bonne action na milliard de dollars na bonne action amin'in'iny. Hoy izy Paul zao amin'ny 1 Corinthiens 13 listenao daholo ilay izy. Izy zava-poana zany tena kaikinao zava-poana zao. Tena zava-poana zany zavatra zany. Fa zavatra anankiray moa izy ilainao, zavatra ray loha ihany koa ilay izy. Fitiavana, tena fitiavana. Ka raha fitiavana tofon'Andriamanitra ho antsika tamin'ny alalan'i Jesosy ka dikio fa amin'ny alalan'izay ihany koa. Mbola ampiasana ianao ary hita olona be tabe ao formen'Andriamanitra hitarika olona maro tsy ho amin'ny asbeka élection fa ho an'Andriamanitra zay. Fantatrao amin'izay inona ny anompaka. Fantatrao ilay izy teo kaikinao, fantatrao ilay izy. Tadidio tsara fa les enfants silence. Tadidio tsara fa grâce au sacrifice, le ultime sacrifice ny Jesosy io dia lasa manana héritage mihoatra lavitra noho n'ilay tanindrazanao any Madagasikara amina hectare. Ny héritage anao. Satria iny efa nataontsika resaka nisy fotoana tamin'ny école-ny prospérité hoe misy promoteur immobilier zay tsy mba mamita fa hoe manana trano ianao any an-danitra any. Jesosy raha tsy maty izy dia nondrana kaikinao raha tsy maty izy dia nitsangana. Tsy tafiditry ny lanitra zany ianao. Zany hoe tsy hanana héritage mandrakizay any an-danitra mihitsy ianao. Ianao zany afaka manangona milliard de dollars. Afaka hividananao vaisseau spatial. Fa vaisseau spatial aminao dia misy mety mananana kokoa. Afaka aminao fa tsy maintsy fa misy anankiray manolotra ny ainy tonga dia vita. Asa manasavitra aby tena kaikinao finoana tena tsotra. Mino ny Jesosy tena simple. Tena aza manasavy zavatra mihitsy ao anaty baiboly. Tena zay manasavy zavatra ao anaty baiboly rahatea ny volonté an'Andriamanitra. Alléluia. Ohatsika hitsangana dia teny il a tout accompli. Il a tout accompli. Il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Il nous a justifiés. Il nous a justifiés. Il nous a purifiés. Il nous a purifiés. Il nous a guéris. Il nous a guéris. La mort. La mort. Alléluia. Jesosy rehefa namonjy dia tsy mifananao fotsiny fa mivatany ihany koa.
rehefa mijery le passion de Kristy iny tsika, hitantsika tsara mihitsy hoe izay mihitsy ny révélation amin'ny fanamasina. Foana ny amin'ny fe. Nanara loatra mihitsy ny dakoka satria hoe izy tia le fotoana anankiray. Zareo tsara, efa nyteneko teo ilay izy, tao Luka 4, netiny zareo Jesosy hoe vonoina any amin'ny ravana. Fa tapaka voka fotsiny izy, satria mbola tsy lera, tenikena mbola tsy lera. Fa rehefa tonga tao amin'ny Mont des Oliviers amin'izay, dia inona tenen'i Jesosy? Zao le lera hozy izy. Zao ny lera azonareo mikitika. Izay namelaka azy na vita namelaka azy, izay nadaka azy na vita nadaka azy, izay nidaka azy na vita nidaka azy. Fa pava. Satria tonga amin'izay le fotoana. Nandaisan'i Jesosy le tiaka. Voalohany indrindra zany ny zavatra navotana ny anaosa voalohany dia ho an'ny vatanao fanasitrana. Teny hoe kaikanao zasa lamba. La vie divine coule en moi. La vie divine coule en moi. Ao le izy. Andriamanitra rehefa manavitra, Andriamanitra rehefa manavitra dia manavitra ny rehetra. Manavitra ny ao anaty rehetra. Manavitra ny ao anaty rehetra. Tsy mifanahanao fotsiny hoe miditra ny an-danitra. Fa ny rehetrarehetra mombanao ray aman-tokoa. Anikana, izay no tenantsika na ny bénédiction rehetrarehetra azy dia homenanao ihany koa. Alleluia. Inona le hirantsika teo? Le tambôzy izy na sakana ve? Tsy. Efa fantatry Satana ny izy fa tsy voasakana. Fa nieritreritra be izy satria ny vononay satria ny fatsianay ty, maty izy. Dia nisy le vigneron zay, nanana vina anankiray izy, vignoble anankiray izy rehefaly. Dia nasimy mpiasa tao anatin'le izy, mipatotantsika fa hipaty fotoana. Nasimy mpiasa be da be tao. Aniraka mpiasa anankiray izy hoe akavokatra, ny vonoany sy ny kapohany. Aniraka mpiasa anankiroa, ny vonoany sy ny kapohany. Aniraka anankitelo, ny vonoany sy ny kapohany. Dia ozy izy le vigneron ngamba raha ny zanako mihitsy ny alefako any, mety matahotra azy zareo satria ny zanako ny alefako any. Mba jereo kely zay sasy teo ilay izy mba le WC azafady tsy ndraisinao. Dia ngamba mba ho respecten zareo dia omeny vokana. Inona atao an-tsain'le mpiasa? Atao an-tsain'le mpiasa? Ny zanako mihitsy andao vonona dia ho antsika lay vignoble. Erreur fatale tenenao, erreur fatale. Ohatr'izay mihitsy ny Satana. Io Jesosy fa niteneny amin'izay hoe tonga le lera afaka tonga zao le lera izy izay afaka hidaroanao tsika foana aloha. Foana ny amin'ny fe. Zany nahatonga tsisy olona narary mihitsy eran-tany, c'est sûr. Fa le aretina rehetrarehetra satria tsy maintsy mibaben'i Jesosy izy dia tsy maintsy niditra tao anaty. Le malédiction rehetra nisy sofina be da be mihitsy zany tany ambony tany teto ambony tany tamin'io fotoana io satria tsy maintsy niditra tao anatin'i Jesosy daholo na tamin'izany mety mbola tsisy sida fa le sida amin'izao efa nihevitra tao anatin'i Jesosy. Le cancer efa tao na cancer des seins ary ohatrany hoe mifona fa tsy hitsangan'izany zany amin'ny vehivavy amin'anan'i Jesosy. Le hoe cancer des seins na utérus dia tsy maintsy tao amin'i Jesosy zany zavatra zany, tsy maintsy mientana zany mba hahatonga anao ireo le diakapoka ho avitra ianao tsy voakitiko izay zavatra izay. Amen. Tomoko amin'anan'i Jesosy ary déclaré henonao vehivavy, henonao lehilahy io tsisy taparapahana, tsisy au contraire izay ametrahanao tanana sitrana dia miverina amin'olona ray amin'anan'i Jesosy. Amen. Luka 24 lay fanoharana le vigneron nanana vignoble teo naniraka ny zanany dia vonoina. Ohatr'izay Satana mihevitra be tonga ny lera vonoy kapoy. Plus izy mikapoka, plus sitrana. Plus mikapoka, plus tsika sitrana. Passe amin'ny fissure, nous sommes guéris. Dia kapoka taminy no nanasitranana atsika. Au moment de Jesosy voakapoka nahatonga antsika sitrana. Zao. Izy mifatsiana. Zay nahatonga antsika afaka. Zao. Izy niditra tany amin'ny enfer, zany nahatonga antsika tafiditra ny lanitra. Ao tsika. Au Matthieu 26, 27, les enfants, s'il vous plaît.
misarakanareo samy kalendaire amin'izay tout de suite. Matthieu 27, 64 et 66. Matthieu 27, 64 et 66. Faites donc surveiller étroitement la tombe jusqu'à ce troisième jour. Il faut à tout prix éviter que ses disciples ne viennent dérober le corps pour dire ensuite au peuple qui est ressuscité. Vous savez, nie eftra bebita zareo hoe impiasany Jesosy dia tsy tafavoaka tsy mahafantatra ny tompontsika marina. Cette dernière supercherie serait encore pire que la première. Verset 65. Pilate leur déclara, d'accord, prenez un corps de garde, assurez la protection de ce tombeau à votre guise. 66. Ils se rendirent donc au tombeau et le firent surveiller après avoir apposé les scellés sur la pierre en présence de la garde. La pierre fut roulée. Mystique amin'ny anjely le manaraka ny nasakana Jesosy fe zany mivoaka izy tena akaikinao, il est vivant. Il est vivant. Zao tsy tahita olona ketraketraka tsoy izy levy. Amen. Tsy fampiakarana morale le eto androany fa oui, il est vivant. Mba meo voninahitra amin'izay Jesosy amin'ny alalan'ny fijoronao. Tsy mitolefika intsony ianao fa mijoro tsara, mahitsy. Teneno tsy maintsy maty Jesosy. Satria raha tsy maty Jesosy tsy afaka transmettre l'autorité izy, tsy afaka nanome mandat izy. Tsy maintsy maty izy dia ressuscité. Zany mahatonga disciple afaka micontinue ny travail mandrakitiny androany. Andro tonga ny amin'irao lanitra dia mitoy ny asan'i Jesosy. Alléluia. Ny fariseo dia tao anatin'ny fody dia hoe l'histoire est finie. Fantany tsara mihitsy mijery Passion de Christ tamin'ny maraina. Rehefa sendra mijery izay film izay nareo Passion de Christ efa ela be ilay film. Fa Andriamanitra tsy mikitika ny tempoly raha tsy action mihitsy izay. Raha tsy izy mihitsy izy Andriamanitra, raha vao mikitika izany ny tempoly tena Andriamanitra mihitsy izay no mikitika an'ilay tempoly. Zavatra tsara rehefa tamin'ny Jesosy nanolotra ny ainy iny rovotra ilay voala. Rovotra ilay voala. Fantatra ny fariseo tsara mihitsy hoe inona ny dikany. Fantany tsara mihitsy hoe diso izy teo anatrehan'Andriamanitra. Fa essayer ny camoufler. Zay io Matthieu 27 io. Tany imbeso le fasana. Hoy izy Jesosy tsy manenina mihitsy. Dia jereo kely le verset pasteur amin'io Matthieu 27 io any angamba manisa le verset fotsiny mila fantatra. Rehefa miverina les cargaisons les mpiamina, anisan'ny premier témoin nahita Jesosy nitsangako velona, mipehena vola mba hangina. Dia mikaikinao, tanjeny ianao mangingena. Fa piralavitra n'ireo soldat reo ianao hoe. Raha vao mangina tsy mijoro. Raha vao tsy mijoro ianao hoe il est vivant, il est ressuscité mon maître. Reo olona reo nahita. Ary fantany tsara mihitsy ny zavatra ny ainany. Reo soldat reo. Fa aloha nandray vola dia nangina. Aloha mety natany amin'ny fasana hoe zao no tena zavatra antrany. Dia ny eny mandrakitiny ny androany mijoro dia mbola hoe nangalary ny disciple mifaty Jesosy. Zany mbola mikorina mandrakitiny androany no le fariseo sadiseo mipaye vola an'ilay soldat. Rehefa hita ilay verset ao tsika. Hoy izy Jesosy ny voa anankiray izy tsy maintsy maty. Zay vao mamelana, zay vao mamoa. Jesosy tsy maintsy maty, tena ekinao tsy maintsy maty izy. Raha tsy maty Jesosy tsy mivoaka ohatr' izao ianao. Tsy mivoaka doro ohatran'io ianao. Tsy ohatran'io ianao. Averiko azy ianao hoe tena tsy tia Satana mihitsy ny fisianao. Ireo zany tsisy tokony atahoranao an'izany mihitsy fa tsy tia alina mihitsy ianao. Ianao le mitsikitsiky vao maraina dia mitsodrano le vehivavy sy lehilahy eo fitaratra iny. Oy alina mihitsy. Satria ny le maudire foana. Comme indemnité. Maudit. Malédiction. Malédiction ceci. Négatif cela. Zany foana, zany no tena tia. Satria nourrir les peurs, nourrir les doutes, nourrir les craintes izy. Fa rovina ianao midéclarer le zavatra tsara. Vao maraina ny andro miova ny fiainana androany.
androany indray tsy maintsy mahita olona pahiresika miezaka anaka ny satana fa rehefa déclarenao le izy a tsy maintsy mitrango eo amin'ny fiainanao le izy graine tsy maintsy maty voambary a rehefa afaka ao anaty rano raha olona tsy mahay io ianao tena dala koa ty jereo lo fotsiny le vary ohatsy zao ny vary raiky apoky iny efa le akoso raiky apoky iny zao aky zay le akoso raiky apoky iny zao aky zay efa raha rano voasiny tenakanao aoka zay ty famoana akoso ty mamofakoly avary any Madagasikara rehefa mitsipona akoso dia misy fotoana indray alaina indray le akoso dia voasina misy fotoana nanaovan'izany le bebe anay ka iatra fa neny agriculteur alaina iny akoso iny dia afafy ka na olona avary izy ianao tena tsisy saina mihitsy jereo zao lo fotsiny le izy dia mety agriculteur izy hitanao avy eo mivoaka vary le tao maitso tonga dia miaraka mivo zaky telopolo eny zay reo tonga saina ay atokosay iny dia lasa tonga zato ohatr'izay Jesosy tena kakanao tsy maintsy maty ho a Jesosy raha tsy maty Jesosy tsy ohatra an'io ianao tsy ohatra an'io ianao jamais tsy tafavoaka ianao zany tsy maintsy andresantsika an' Jesosy zany tsy maintsy andresantsika ny fanahy masina alleloia ao tsika hitsangana indray anao antiry anankiray ty manany ianao assurance ny salut ianao sangatsika tena ataovy amin'ny fono ray manontolo mihitsiny fanananao zany assurance zany tena nananao zany assurance zao manomboka androany telo kaikinao manomboka androany eko bavaky ty mandraisa micro ray aminareo mandraisa micro zao miarabi ainareo mahamboatra maminy foko J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Chanson mal lavée, mal achetée. Et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, alléluia. C'est mon histoire, c'est la vengeance. Louez mon sauveur, le jour du mort. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est mon histoire, c'est la vengeance. Louez mon sauveur, le jour du mort. C'est mon histoire, c'est la vengeance. Louez mon sauveur.
Tsika nivalitra. Dia aleo miaraka akipio masonao dia averenao miaraka amiko zao. Reconnaissance à l'Andémance. Jésus, je te suis reconnaissant de toute la création, de la vie, de tes lois, de ta venue sur terre, de ton humilité, de ta bienveillance, de ton ministère ici-bas, de ta prière pour la venue du Saint-Esprit, de ce que tu as porté sur toi, mes péchés, mes transgressions, mes souffrances, mes peines, mes douleurs, mes doutes, mes craintes, mes pleurs, toutes sortes de malédictions, et même la mort. Je te suis reconnaissant de ma nouvelle naissance, de ma nouvelle vie, de ma nouvelle famille, de mon assemblée. Oui, Seigneur. Avant j'étais aveugle. Maintenant je vois clairement. Avant j'étais emprisonné. Maintenant je suis libéré. Avant j'étais lié. Maintenant je suis délivré. Avant j'étais malade. Maintenant je suis guéri. Avant je me sentais seul. Maintenant je sais que je ne suis plus orphelin. J'étais dominé. J'étais dans le péché. Je vivais dans les ténèbres. Maintenant, Satan, je te commande dans le nom de Jésus. Sors de ma vie. Maintenant, je suis dans la lumière. Dans ta glorieuse lumière. Ô Seigneur. Je te suis reconnaissant de ton Esprit Saint qui demeure en moi, de la nouvelle pensée. Merci Seigneur de ton héritage qui est devenu mon héritage. Merci pour la vie en abondance, pour la vie éternelle. Merci pour toutes tes promesses. Merci pour ta parole. Merci pour ton Église. Merci Seigneur pour ton corps. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Amen, amen. Zo'n fandraisana fanasam-po politika teo rehefa familial. Rehefa royal izy, familial izy. Tena zany tena sakafo tsara indrindra. Satria fiainana mandrakizay ao ambadika izy. Izay mihinana loka sy misotro rano izy tsy ho faty mandrakizay tena kaikinao tsy ho faty mandrakizay. Dikan'izay tsy tokony atahotra ny fahafatesana. Ny fahafatesana tokony atahotra vao mahitanao. Oui. Tena fahafatesana ny tokony matahotra vao mahitanao. Ny ténèbre ny tokony miorory vao mahitanao. Ny devoly ny tokony matahotra, tokony mihetrika amin'ny possédé vao mahitanao satria fantany hoe tena voaloka indray ilay ty. Azo matahotra ilay legiona hono. Vao mahay izy ianao alleluia. Mentin'Andriamanitra anao zany puissance mandroaka legiona. Satria mihoatran'iraiko. Alleluia. Ohatrany tena loa tena fantatro. Tout est accompli, tout est accompli. Zavatra ho ataonao zao, mety hanao projet-nao, misy inona zavatra eritreretinao, efa tout est accompli. Tena nareo tout est accompli. Misy manisany olona, les enfants, prenez à vos places s'il vous plaît, tout de suite. Ne bougez pas. Nandikizy any mahazo ny anjarany aloha. Tsy fahotany zany. Zary ny lalana tokony alehany ankizy.
angana betsika ny tena tsara tonton tonga dia mizaraina very dia tonga dia sery very dia misy anankiray tonga dia mizara very zao no teny Jesosy fampikaikaintsika nofo koa izy ozy izy mofo anankiray izy zany ozy izy zao no tenen'i Jesosy ty ozy izy nofo zay omena anareo natolotro Esaïe 50 verset 6 natolotro le lamosiko izy am'izay data j'ai donné mon dos à ceux qui me frappaient aussi dia rehefa passe Jésus nous sommes guéris natolotro Jesosy mihitsy nofony mba hatonga anao salama dia rehefa hihinana nofony Jesosy ianao discerneo tsara fa nofony Jesosy ty aza jerena hoe nofo misy henan-kisoa ve iny nofo misy henan-kisoa zany ty fitenena nofo misy an'izao ve iny aza mieritreritra an'izany fa vaovao mafaly nofony Kristy ty amen ao tsika les enfants concentrez-vous s'il vous plaît ozy zany tro le raha iny raha fanekena vaovao alliance éternelle tenikaikinao alliance éternelle mariky ny famonjena ny fanahinao iny fa rehefa hisotro anao alany satana ianao ary rehefa alany satana ianao inona raha tsy ao anatinao rehetra miala daholo androana mpaka ao anao androana tsy mbola nanao mpaka ohatry ny ty ianao fa androana mpaka spécial ao anao mpaka spécial ao anao manao eo zay any an-trano any ndana mazakazaka makamofo masakivay fanamaninatsika miaraka miherin'ny rahan Jesosy sy nofony Jesosy hitanao zany fa tsisy malédiction manaraka anao zany tsony amen hitanao zany fa tsisy devoly afaka manarinarina anao zany tsony amin'ny alina ianao tsy mety atoro fa misy devoly tsy hampikitika anao zany tsony mpamiteanao izy fa tsy hampikitika anao izy les enfants za mbola tsy miteny mihitsy hoe minana sy misotro concentrez-vous sur le corps du Christ et sur le sang du Christ Jesosy misaotra anao mifavatsika sady misaotra anao ny amin'ny nofonao misaotra sady misaotra anao fa mbola afaka mihetsika amin'ny vatanao tena misaotra fa tena sainanao normalina tsara tsy adala tsy any amin'ny hôpital psychiatrique ianao ao tsika misaotra ny Jesosy atao fond mihina dia azavety eo zafady atao fond oh Jesosy tena discernena iny nofonao fa mikapohana sy mitaroana anao mba nyfanafana sitrana oh Jesosy misaotra anao zay misaotra tsisy olona isaoranay ankoatra anao mainao le fanjakana Jesosy les enfants fermez vos yeux prie Jésus Prie les enfants, prie, invoque le sang de Jésus, invoque, prie Jésus, merci pour ton corps Jésus, merci pour ton sang Jésus. Prie pour le sang, prie pour le corps de Jésus. Merci pour la vie éternelle, Jésus. Merci pour la vie éternelle. Je sais que tu es mienne maintenant. Merci pour la vie éternelle, Jésus. Merci pour la vie éternelle, Jésus. Merci pour la vie éternelle. Oh, zao ny teny fanahy-masina amintsika androany fanymosony Kristy miditra ao amintsika dia le ADN pécheresse le ADN pécheur au faty no le ADN ao anatin'ny corps de Christ. Reste nofony Kristy, prenez le corps du Christ et mangez. Mange le corps du Christ, les enfants. Dis à Jésus, merci pour la santé. Merci pour la vie divine qui est en moi.
Je suis tout à toi, Jésus. Tout à toi, mon corps est tout à toi. Je suis ta demeure. Je suis à toi, tout à toi. Prenez le sang. Prenez le sang. Prenez le sang et buvez. C'est une alliance éternelle. Dis à Jésus, merci, parce que je suis lavé, je suis purifié. En ton nom, j'ai la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. Grâce à toi, Seigneur. Amen, amen. Comme la pierre surroulée, l'amour d'un feu, être vaincu. Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Oh Seigneur Jésus, merci. Merci pour ton corps. Merci pour ton corps offert en sacrifice. Toi, tu es l'agneau immolé. Toi, tu es le Fils de Dieu. Donné pour nous. Alléluia. Chantez Alléluia. Chantez Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Les enfants. Alléluia. Oui. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Oui. L'agneau a triomphé. Oui. Chantez les autres. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantez Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia. Alléluia, frère de Dieu. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantez Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. À jamais il est glorifié. Dans ma vie, oui, dans ma vie, tu vas glorifier. Dans ma vie, tu vas glorifier. Est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité. Parce qu'il est vivant.